vaovao eto amin'ny radio Madagasikara sarina karona miramba tokolasy tokovavy namadika pejy fikambanana tileto Madagasikara nahazo finofombe vaovao raha aingo atoky tantana mikolo ho amin'ny atao ampiasana 120 ka hatramin'ny 20 ireo finoany fikambanana manerana nosy no nanao ny fifidianana tao anatin'ilay 20 tany Moramanga. Vita ny latsabatin'ireo finoan'ity rehetra fa ny komity lehibe no manamarina izany valim-pifidianana izany. Fa ny aroso anao-piaino amin'izao alina izao dia ny anjara-toerany tileto Madagasikara sy ny sokoto malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tek Mandroso izay ambasadorn'ny FSM na ny firaisan'ny sokoto malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no hitondra ny fanazavana momba izany ary manasanao mpanajana hanaraka izany hatramin'ny farany. Fandraisam-peo teny Ankalamanjana. Madagasikara moa zany amin'ny alalan'ny firaisan'ny sokotisme eto Madagasikara dia mpikambana feno ao amin'ny organisation mondiale de mouvement sokoto nanomboka tamin'ny taona 1995 ka hatramin'ny androany. Anisy amin'ny firenena fahadimy matanjaka ty Afritsika amin'ny firenena 7 ary anisan'ireo firenena 25 matanjaka manerana zao tontolo zao. Matanjaka hoe ahoana moa zany dikan'eo matanjaka zao manana fandaharam-panabeazana mamaly ny filan'ny fanabeazana tanora malagasy ankehitriny kanefa koa tsy manary ireo sotoavana mahasokoto izay miainga amin'ny lalàna sy fanekena ny fiainam-bondrona ary ny fiainana-kalamanjana. Ankehitriny dia miisa eo amin'ny 7,500 ny sokoto zazalahy malagasy mitambatra miaraka amin'ny zazavavy izy dia roa avelona izay zany eo amin'ny ray hetsy eo zany ny sokoto zazalahy sy zazavavy malagasy mitambatra. Tsy dia heno matetika ny sokoto zazalahy na sokoto zazavavy kanefa misehatra feno amin'ny fanabeazana ny tanora malagasy eo amin'ny fahalalona malagasy any amin'ireo faritra 17 eto Madagasikara. Nefa sedra nandraisantsika anjara natonga antsika hoe manana ny maizy azy. Manana maizy azy Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena araka ny volazako teo dia hoe noho ny fananantsika fandaharam-panabeazana mamaly ny filan'ny tanora malagasy kanefa tsy manary ny paikady na ny politika hirotan'ny fanabeazana sokoto voiziny organisation mondiale de mouvement sokoto raha izay fa isan-kina dia manana mpanabe sokoto zazalahytsika niofana ary manaraka fifanana tsy tapaka mba hafahana manome ny tokony ilaina ho an'ny fiarabeazana ny tanora malagasy araka ny vanim-potoana ianantsika. Ankehitriny dia mandeha ny atao hoe fampandrosoana lovain-jafy ho an'ny vina 3 dia tsy lasa danjamizany ny sokoto malagasy fa amin'ireo sehatra 17 ivenaran'izany ODD zany dia irotan'izany koa ny fanabeazana sokoto malagasy ankehitriny fikajinan'ny tontolo iainana na ambony tany na anaty rano ny fampianarana ny fiadiana amin'ny fahantrana fiadiana ny fampisakafo sy ny sisa reny zany dia efa anisany atao amin'ny lalao ny hitondrana an'ireny ahafahana mampita hafatra sy hevitra any amin'ireo beazina ary dia atao hoe somary jejo kely angamba antsika nakevoka fa azo lazaina modelitsika aty Afrika ary be dia be na firenena amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy no manaraka ary manovy fahalalana sy takefa aty Madagasikara. Zava-misy manko dia misehatra ny atambajotra mahitana fa inona kosa zavatra tena hoe azo tsapahitana na fifandraisantsika amin'izay hoe firaisan'ny sokotisme maneran-tany. Ankehitriny ny sokotisme malagasy dia maro dia atao hoe 10 enina no miandraikitra ny rôlena hoe miandraikitra hoe consultant zany hoe mpametanana mpanolotsaina amin'ny ekipany bio mondiale de sokotisme. Eo zay faitsan-daniny dia eto Afrika eto misy antsika sy raha masomendiana malagasy no finolevitra sokoto aty afrikanina santarasoma enina aty amin'ny fahatondra-masomendiana dia misy ny malagasy any koa Ravel John Michel izay finoa fomety eto Madagasikara sy finoa ny firaisan'ny sokotisme malagasy ary ho an'ny tanora izay tanora manana andraikitra be indrindra amin'ny fikambanana ity aty amin'ny sokotisme Afrika dia safidina Andriamitatsoa ny finolevitry ny tanota aty amin'ny fahatry Afrika. Tena tenena amin'izany rehetra izany dia zao hoe misy traikefa sy fahaiza-manao ananantsika malagasy dia tian'ny zao tontolo zao tian'ny afrikana tian'ny océan indiana ny maka sy miara-miasa amintsika rehetra. Amin'ireo taremarika nambaran'izay teo na hoe ny antontanisy azo lazaina aveo fa hoe miakatra hatrany tany miditra anatin'izany fikambanana izany
mijerina totanisam-piamantsika raha jerena fotsiny zao ny covid ina mety vokadratsiny covid any firenena hafa zao ohatra dia be deabe miala andaharana satria ny Europa moa tsy tahaka ny aty amintsika ohatra fa tsy isaky ny fiangonana raha tahaka izay aty Madagasikara fa isaky ny faritra anankiray na tanàna anankiray izay vao misy fikambanana sokoro anankiray dia sarotra ho an'ny ankizy no mivezivezy eo anatin'izay noho ilay fihibohana iny dia reny no natonga ny ankizy sasany ny alan-daharana. Antsika malagasy mbola mipetraka ilay fiarahamonina tahaka ny tranobe dia mifandray akaiky indrindra antsika miorona amin'ny sonam-piangonana na katolika na protestante dia misy fifandraisana akaikaiky koa zany amin'ny fanabeazana sy ny fitomboana filazantsara dia hita hatrany ny fitomboana ho an'ny OMS sy ny banque mondiale zany dia namaritra hoe eo amin'ny 500 ny tahapitomboana ny mpikambana skoto manerana Madagasikara ary hita izay hoe tahapitomboana ny 500 skoto izay eto Madagasikara ary ohatra fotsiny zao tamin'ny fito taona lasa teo amin'ny 4,3 alina ny samy mpikambana ankehitritsika 4,5 hitantsika amin'izany ny fitomboana fa tena azo tsapahitanana mihitsy ary izay tsy hoe fampitomboana isan'olona fotsiny fa tonga zavatra eo amin'ny fiarahamonina malagasy mihitsy ny skotisma zany na ho an'ny zazalahy na ho an'ny zazavavy tsy hanavahana finoana na katolika na protestante. Ny fanabeazana amin'izao fotoana izao efa maro lafo mihitsy ahoana ny hitazomana izay fitezana fanabeazana skoty izay eo anivo isan-tokantrano na eo anivo firenena. Ny skoty raha skotisma nijerena aloha dia mitondra hevitra izahay manasa ny olo izay hanao skoto fa tsy midika ho zay tsy voatery tsy maintsy hanao skoto fa afaka manahaka ny fanabeazana skoto fa le toe-tsaina l'esprit skoto dia misy ilay hoe adidy amin'Andriamanitra adidy amin'ny tanindrazana ary adidy amin'ny fikambanana antsika zany dia le fosapaitsika ilay hoe adidy amin'ny firenena zany hoe amin'izao vanim-potoana misy eto Madagasikara raha tsy tenitsika fa tsy ny fikorotana ny tontolo iainana ny fahasimban'ny tontolo iainana ny fahasimban'ny ala dia ny fanentanana ataon'ny skoto dia hoe kadio ny ala kadio ny rano dia efa zava-dehibe fandraisana ndraiky ataon'ny skoto eo amin'ny fiarahamonina malagasy zay adidy amin'ny firenena zay tsy voatery politika ihany no atao hoe adidy amin'ny firenena fa ny fandraisana ndraikitra eo amin'ny fiarahamonina dia efa adidy amin'ny firenena adidy amin'Andriamanitra na mpino ianao inona finoanao dia ny fizorana vovolombelona le finoana zay joronao amin'ny toerana izay ilainao na ara-pianarana na ara-piasana indrindra eo amin'ny fiarahamonina ary amin'ny maskoto dia misy alalana folo tsy natao hibety na nasazy fa mitaiza dia izay fitaizana sy fanabeazana mitambatra zay zany no tena homen-danja ary voiziny fitabeazana skoto eo amin'ny fiarahamonina. Tanjo fikambanana Organisation mondiale skoto hoe dia hoe amin'ny taona 3 dia ho zato tapitrisa skoto ary roa laharana fanabeazana tanora 5 taona manerana zao tontolo zao dia antarana ao anatin'izay tsika ankehitriny dia 57 millions isan'ny skoto maneran-tany zany hoe raha antsika Madagasikara zany dia roa aveny sy tampan'ny mponina malagasy skoto dia alay fisaran-tsaina za 57 millions zay hoe miaina lalàna anankiray izy lalàna folo miaina fitsipika anankitelo izy dia anompan'Andriamanitra azo tanindrazana anono lalàna skoto eo zany le hoe sotoavin'ireo ary samy manana fomba fijery reo dia ny hoe créer monde meilleur anatsaratsara ny fiarahamonina sy ny toerana misy antsika amin'izao fotoana izao zay zany zavatra irota ny fanabeazana skoto ankehitriny dia efa 10 taona ny skoto ankehitriny itsika Madagasikara ny missionnaire naditra anazy teto mitalaza fa 10 taona ny antily Madagasikara ny tily eto Madagasikara amin'ny 3 ireo fikambanana roa samy hafa ireo mankalaza fa i Madagasikara mihitsy ary efa mampiomana sady zay skoto frasa skotisme malagasy fa isehatra an'izany fankalazana fa 10 taona zany tsika amin'ny taona 3 ary firenena vitsy tika ty Afrika ny mankalaza sy mahatratra an'izany fa 10 taona izany. Faga ny tekmaroso iseno azo lazaina fa hoe ambassadeur ny tily eto Madagasikara amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena inona no hafatra tiany eo ampitaina ho an'ireo tinaizy manana anjara manandrifo izy ireo mba hiampita na hamonjy izany jamborizana. Ny hafatra ho an'ny beazina antily kiady tily eto Madagasikara manerana Madagasikara dia zao ny fanabeazana skoto dia ho anareo tanora 5-15 taona izay mpanabe dia manamora manampy ary mametana anareo fa ianareo tena ivelara ny fanabeazana skoto misy jambore misy hetsika maro samy hafa ataon'ny skoto maneran-tany manomboka amin'ny taona 1 ka hatramin'ny taona 7 isa-taona misy avy hatrany dia entanina ianareo
trandraka andreny vaovao avoakatsika amin'ny tranokala reny entsika tamin'ny radio Madagasikara amin'ny fahitalavitra nasionaly dia manasa anareo anaraka andreny vaovao reny eo koa ny tranokalatsika ao amin'ny scout scout.mg na scout.org dia hitaseo vaovao sy tsara fantarehetra mahakasika ny hetsika ho an'ny skoto rehetrarehetra fa zao ry zany rehetra ry zoko malala ny skotisma dia tsy ny fanaovana fanamiana fotsiny fa le toe-tsaina skoto zany hoe vonona mandrakariva ho an'Andriamanitra ho an'ny tanindrazana ary ho an'ny skotisma vakabeny dia rahasotsy ny skotisma dia mahafinaritra ny skotisma dia lalao tsy fianarana ianao fa fandalinana ary fibeasa tena tiako mandroso izay ambasadorny FSM na ny firaisan'ny skoto malagasy eo amin'ny sendra isam-pirenena no vahiny fandarantsika ambara eto ampamarana izy fandarana izao fa any andrenivohitra menabe na Morondava indray ireo foloan'ny tiletra manevana ny nosy no fampitoana amin'ny taona 2024 hanatanteraka ny A50 mandrapitafa mandrapiresaka indray tompoko lasy tompoko vavy Fandaharana sampany fampalaram-baovao eto amin'ny radio Madagasikara.